Vaovao malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany any ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesoa ihany no repera tsara alaina tahaka. Jesoa ihany no repera tsara alaina tahaka. Zany no misongadina mofinaina an'io. Filazany tsara araka ny Luka 2:5-7 hatramin'ny 7:7. Jesoa ihany no repera tsara alaina tahaka. Mampianatra i Jesoa Kristy mivantana fa izy no mendrika hoarahana. Ny fampianarany no fampianarana marina, tsy misy kilema, ary mendrika ho ampitaina amin'ny taranaka faramandimby. Manome ohatra Jesoa fa ny fampianaran'ny mpanoradalàna dia tsy mifanaraka amin'ny toetrany na ny fombany. Ny mpanoradalàna dia ambara fa diso amin'ny fampiarana ny lalàna izay soratany, ka izany mahatonga an' Jesoa miteny fa aza diso repera isika ndraho anaraka hazo boboka. Mampitandrina Jesoa mba tsy ho voafitaky ny fiatsaram-belatsihy sy ny fizahozahoan'ny mpanoradalàna ny mino. Ny mpanoradalàna tokoa manko dia tena feno fiatsaram-belatsihy, tena hainy ny lalàna, tena ny filaza azy dia hoe à la lettre ny fiainany ny lalàna. Kanefa hetsakilan'izay dia endrika ivelany to raviravina tentina fotsiny ihany zany. To lay fiebebona sy fisehosehoana ary no zava-dehibe taminy. Ny miakanjony akanjo rebareba mba ho hitan'ny olona, ny ho arabain'ny olona eny an-tsena, ny mipetraka amin'ny fitoerana aloha any amin'ny tempoly sy any amin'ny sinagoga, ny izay fivavahana na endrim-pivavahana ivelany fotsiny ihany, ahitan'ny olona azy ny zava-dehibe kanefa ny ao anatiny indrisy feno loto, ka na dia izay kely ananany mpitondran-tena aza lohiriny ataony izay mampaholy sy mampahantra azy. Eny, ny vavaka ataony dia miolakolaka sy lava reny. Efa antenenin' Jesoa hoe any amin'ny Matthieu 5:9 fa heveriny fa ny haben'ny teny izay lazainy no ihainoan'Andriamanitra azy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, diso repera raha toa ka izany no ametrahantsika ny fanarahantsika. Diso repera raha toa ka mametraka ny fitokisantsika sy ny finoantsika amin'ny sokajin'olona, na sokajina rafitra, na sokajina enjin-javatra, firehana samihafa isika. Mety hamitaka avokoa ireny rehetra ireny, mety hitondra antsika hivarina any amin'ny fahaverezana aza indraindray, fa ambara kosa fa i Jesosy Kristy no repera tsara indrindra ho an'ny mino. Ny apôstôly Paoly dia niteny an'izany manao hoe aoka nahakay ianareo tahaka ny anahafako any Kristy. I Kristy ry havako no mendrika alain-tahaka, no mendrika hoarahana, lay tsy mety tsara velatsihy, lay tsy misy fitaka, ary lay tsy mamitaka raha teo. Aokary ny mino rehetra halova ny reperany, ndraho anaraka olona, na anaraka foto-kevitra, na anaraka firehana,
na atonga antsika koa aza anaraka rafitra indraindray. Enay iny foana, iny nefa nahazatra anay, za tsy miala amin'iny. Ndra ho diso repera isika fa i Jesoa Kristy no tsy miova. Jesoa Kristy no hany marina mendrika arahana. Amin'izany fotoana izany mantsy dia marina mandrakariva ny maha-kristianina antsika, satria raha toa ka mpanaraka amin'ny Kristy isika dia antsoina hoe kristianina. Misy mpanoratra anankiray izay nilaza fa resy i Lotera, antsika tsara ny mpitandrina Rabe Manahaka, izay ray aman-dreny nandinika ny firaisam-pinoana, niteny fa resy i Lotera. Resy Lotera satria nataon'ny olona tamin'ny anarany, ny anaran'ny fiangonana, lasa tsy nanaraka any Kristy intsony ny anaran'ny fiangonana, fa nanaraka any Lotera. Dia indraindray diso repera isika rehefa antsoina hoe fiangonana Loterianina. Diso repera rehefa antsoina amin'ny anaran'ny fiangonana na amin'ny firai-kevitra hoe zahay calviniste, zahay conservatrice, zahay reny no anarana apetraka sy arahantsika, fa ny an'i Kristy kosa adino. Iveto fa manana tombony lehibe ny FJKM mariavako, fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, ka tsy manaraka na iza na inona na inona afa-tsy Kristy irery ihany. Kristy no arahana, ny fampianarana no ianarana, ny baikony no tanterahana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fany masina. Misaotra anao fa afaka nandre ilay filazany tsara soa, ilay Jesoa Kristy tsy miova, izy no arahanay, izy no ekenay teny, izy no itokinay. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho an'ny firenenay, ho an'ny izao tontolo izao manodidina anay, ao anatin'ny fangidina mafy, ao anatin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ao anatin'ny fandriampahalemana izay mamely, ao anatin'ny aretina izay manenika izao tontolo izao, ao anatin'ny fahasarotam-piainana amin'ny endriny maro. Andriamanitra mijere ka mamonjy. Jereo Andriamanitra ny taninay, jereo ireo mpanomponao izay miaiky eo anatrehanao fa tsy tanteraka. Enoy Andriamanitra ny fibebahan'ny vahoaka ny fiangonana, ary aza asianao ratsy intsony ny taninay, raha mba afaka mianto eo anatrehanao izahay. Dia misaotra Tompo noho ny fiainonao vavaka. Misaotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.